Nanao tatitra tamin'ny ministry ny arena anaty rano sy Jona, Gilbert François momba ny firosin'ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa mikasika ny sehatry ny Jona, ireo délégationa marokana no tariny Youn Ayout, directeur de la stratégie et de la coopération avy amin'ny ministéran'ny fambolena Jona Andranomasina fampandrosoan'ny ambanivohitra ary ny rano sy ny ala marokana izay niara-ny vory sy nanao fanadihadiana niaraka tamin'ny teknisianina malagasy. Nanao tatitra kely satria misy proposition nalefana tany dia ho hita amin'ireo izay vao jerena hoe ahoana ny marimaritra iresana hoe nanomboana azy amin'ity satria be dia be moa le domaine misy ny domaine pêche maritime, eo ny transformation sy ny valorisation, eo ihany koa ny aquaculture, ny fiompiana zany. Donc zavatra mifanandrify ihany izy koa moa tsy afenina amin'izany fa misy zavatra mba somary mahaliana azy ihany koa ny aty amintsika reo fiompiana zanga na fiompiana makamba io satria zavatra tsy dia fahitany firy any aminy dia nangataka moa izy hoe mba hijeren'ireo any an-toerana. Fiaraha-miasa samy mahazo tombony na gagnant no endriky ny fiaraha-miasa ary hipaka avy hatrany amin'ireo tantsaha-mpanjony madinika eto Madagasikara araka ny fitakian'ny ministry ny arena anaty rano sy Jona, François Gilbert.